malagasy paritandrazana amiko mahadiva ifarana sahady ity taona 2024 ity fantatro ary tsapako tsara fa taona ray fanampony mbola niainantsika tanaty fahasahiranana ity taona ity. Nandritra zay heritaona latsaka kely nitorako ny firenena izay isan'andro isan'ora dia tsy nikatsaka afa-tsy ny lalana aingana indrindra mba atongava ny fiatsaram-piainana ho an'ny malagasy isan'ankonana ny tenako. Ekeko satria miariary toy ny tafika andrefa-tanàna fa mbola sahirana isika. Avy aminareo vahoaka ny fahefana eto am-pelantanako ka tsy azoko atao tompotrano mio ny anareo. Ny safidy ara-politika sy ara-toekarena tsy mifanaraka amin'izay nilain'ny firenena mantsy no anisan'ny niteraka krizy sy nandavo ny nositsika ka nahatonga izao fahantrana mampalahelo zao. Anisan'izany ohatra ny tsy fahampian'ny herinaratra izay lovaintsika hatramin'izao. Tsy ho resin'izany anefa isika fa ametraka foto-drafitrasa maharitra sy mafiorina ho an'ity firenena malalantsika ity. Ry malagasy mpiray tanindrazana amiko, miara-mahafantatra isika fa nandritra ny 5 taona naharetan'ny krizy dia nataony ny fianakaviam-be raisam-pirenena Kilabao Madagasikara. Firenena mpamatsy vola, fikambanana raisam-pirenena maro dia maro izay miara-miasa amintsika no anatin'izany hoe fianakaviam-be raisam-pirenena izany. Fepetra voalohany dia ny fizorana tamin'ny fifidianana manaja ny fitsipika demokratika. Vita izany heritaona lasa izay. Fa tsy hoe vita indraim-pimaso niaraka tamin'izay vokatry ny safidinareo izay ny fankatoavana raisam-pirenena sy ny famitranam-pihavanana tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tsy vitan'ny fifampiresahana an-tariby sy antsoratra fotsiny ihany koa izany. Tsy maintsy ny fanatrehana, fanazavana, fandresen-dahatra. Izany no antony nandianako nitety ny vazantany efatra hanafainganana ny famitranam-pihavanana iraisam-pirenena. Raha malagasy mpiray tanindrazana amiko, tsy fitity andehandeha fa adidy ho famerenana amin'ny laon'ny fepetra rehetra azahoantsika manarina ny firenena ho an'ilay fiatsaram-piainana isan'ny ankohonana izay masoko sy katsahintsika miaraka no nanaovana an'izany. Famitranam-pihavanana tany velany no lahara-pahamehana tamin'ireny fotoana ireny. Volana maro vao vita izany. Fa ankehitriny kosa dia azoko lazaina fa mijoro sy miriry ampaimendrehana eo anivon'izao tontolo izao indray i Madagasikara. Niverina amin'ny laoniny ny asy ny tanindrazana iombonana. Ny porofo anankiray amin'izany dia ny nametrahany fivondronam-be ny tany mampiasa teny frantsay na ny francophonie, ny fahatokisany amintsika handray ny fionana an-tampony amin'ny taona 1924. Ny porofo tamin'ity volana desambra ity ihany koa dia ny fiverenan'ny AGOA ka ahafahan'ny orinasa afakaba malagasy manondrana indray ny vokatra ny États-Unis any Amerika. Amanaliny, amanetsy ny malagasy antenaitsika ahita asa amin'izany. Efa vita koa zao ny dingana fanampiny dia ny firitsahan'ny fanampiana ara-bola anatin'ny kitapom-bolam-pirenena na ilay antsointsika hoe aide budgétaire. Zany hoe afaka manampy ny fampiodinana ny fampandehanan-draharaha amin'ny tokony ho izy amin'izay isika manomboka izao. Tsara zany. Isaorantsika ireo mpamatsy vola ireo. Saingy tiako ihany manamarika ny dikan'izany hoe 50 taona mahery atya aorianan'ny fahaleovantena mbola misy fiakinan-doha amin'ny any velany na dia ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny tanindrazana iombonantsika fotsiny aza. Tsy maintsy harenitsika miaraka sy miandalana izany
fa mba mahamenatra ihany. Matoky aho fa manana ny ampopo, ny finiavana sy ny loharano-karena anarenana izany isika rehefa tafapetraka ary voaharo ny fandamina-pitorana samihafa mba ampitombo ny arikare-pirenena izay ho tsinjaraina aradrary ny sitsiny amin'ny malagasy tsy vaky volo. Noho ny fitahin'Andriamanitra koa dia tamin'ity taona ity no nivoaka voalohany ny solika mavesatry tsy miroro. Fantatrareo ary tiako ampafantarina anao vahoaka malagasy izany ankehitriny. Ilazako aminao fa maro ny asa vita fa goavana ny fanambina ataoko sy mbola ho tanterahantsika amin'ny ho avy. Ry malagasy mpiray tanindrazana amiko, mila kolotsaina vaovao ny fanarenana ny tanindrazana iombonana. Ny mbola-drazantsika no milaza hoe zay tsy miady olom-bodo fa zay toy fo mpamosavy ary loza ho an'izay iaviny ny fanafitohinana. Ny mpakalalina tany amin'ny fiarahamonina, eny hatrany anaty fianakaviana azy, ny fivakivakisana ara-kevitra, teraka ny fotoan-tsarotra ny diavintsika nandritra ny 5 taona ary nateraky ny fahatrana raha teo koa. Maro ny ratra lalina tavela ao am-pony malagasy ka tsy maintsy sitranina ireny. Amin'ny maharay aman-dreny ahy sy ao anatin'ny tena fitiava-tanindrazana no nandraisako adidy hitarika izany fihavanam-pirenena izany. Niarahanareo nahita ny sarinay 7 mirahalahy mianaka mpitondra fivavahana sy izay filoham-pirenena 5, ny fanome tanana, ny fanome toky, famiroso amin'ny fampihavanana sika izao satria ambony lavitra noho ny ampon'ny tsirairay ny soa iombonana ho an'ny firenena. Tenako manokana dia mino fa dingana manan-danja iny ka ho tandrovana tahaka ny anak'Andriamaso. Mino sy manantena aho fa toy izany koa no nandraisan'ireo ny fanome tanana rehetra aniny fionaniny. Tsy adidinay 7 mirahalahy mianaka irena nefa izany fihavanam-pirenena izany, fa adiditsika rehetra ry malagasy mpiray tanindrazana amiko. Isika isam-paritra, isan-tanàna, isam-pianakaviana, isan'ankohonana dia samy mananjara biriky ampanjariana ny fihavanana. Ny herin-tsaitsika, ny herim-panahintsika ary ny fitiavantsika ny tanindrazana izay ao anatintsika dia tokony entitsika manontolo andravana ny efitrefitra mampisaraka sy mampifandrirotra fa hibanjinana kosa izay hiteraka ny soa iombonana. Koa aok'izay ny fampisaraham-bazana sy ny fampiadiana ny samy malagasy. Iantso anao aho, anohitra ny fanakorontanana amin'ny endriny maro, ny fifanalam-baraka sy ny fitsikerahana manimba ny fiarahamonina ary ny fanararaotana ny malagasy no ny fahantrany entina anakorontanana. Ry malagasy mpiray tanindrazana amiko, efa miverina amin'ny laoniny izao ny fankatoavana Madagasikara hiriry indray sy hiara miasa amin'izao tontolo izao. Vory koa ankehitriny ny ankamaroany fepetra azona miroso amin'ny fanarenana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ny tenako manokana dia feno fanantenana amin'ny ho avin'ity firenena ity, amin'ny ho avintsika malagasy mandova azy ary ampita azy amin'ny taranaka. Afaka andro vitsivitsy dia hosoritako mazava amintsika amin'ny atsipiriny kokoa ny vina sy ny lalakombana. Eto ampamaranina ny teniko anio dia averiko fa miray fo tanteraka amintsika mbola anatin'ny fahasahiranana ny tenako. Mirary koa mba ho salama ny farofy ka hiaraka amin'ny isam-pianakaviana amarana anaty fifaliana sy fahatoniana ary famendrehana ity taona ity ary andray ao anaty fanantenana ny taom-baovao 2024.
samia ho tain'Andriamanitra isika tompoko.